tondra ny fijery ny sitaorinan'ny fanambarana izay nentin'ny ministra misahana ny rahambahiny Tanzaniana ihany koa ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana izy ireo moa dia manindry ny tokony ampiarana ny andinin'ny faharoapolo ao anatin'ny sorodalana. Manamafy ny tokony ampiarana manontolo ny sorodalana ao anatin'izany ny andinin'ny faharoapolo mikasika amin'ny fiverenan'ny sistema politika ny ao anatin'ny Ankolafy Ravalomanana. Araka nambaran'ny Prime Ministra Lefitra Boutsaza Pierrot, fiverenana tsy misy fepetra ny voasoratra ao amin'ny sorodalana atanterahana. Araka nambaran'ity Prime Ministra Lefitra ity raha nilazany hevitra momba ny fanambaran'ny ministra misahana ny rahambahiny Tanzaniana. Ity farany izay tsy mitovy hevitra amin'ny vondrona Afrikanina ary nilaza omaly fa mbola mpandiniana momba ny fiverenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana eto Madagasikara. Araka andresany fotsiny matoko ny SADC zay ny mamba ny résolution navoko ny CPS Union Africaine dia tokony ajena izy raha ohatra misy problème interne zareo any fandamina tsy tokony alefa manjary manahirana ny vahoaka malagasy. Tsy zavatra ny fironena izany fa zavatra anatin'ny fedoroty. Anaty fedoroty misy filazana mihitsy hoe na aloha na orina fa tsy misy fepetra. Mikasika amin'ny fangatahana-dramatoa Lalao Ravalomanana hody eto Madagasikara dia nilaza amin'ny Prime Ministra Lefitra Boutsaza Pierrot fa efa nampitaina tamin'ny Front de deux Amis tamin'ny fangatahana. Fa misy ny fangatahana nataonay communication verbale ary ny confirmena amina demande écrite izay napetraka tamin'ny conseil de gouvernement omaly dia miandry ny valiny. Araka ny vaovao iray dia anisan'ny entina teo amin'ny filakevitry ny gouvernement omaly ny fangatahany Ankolafy Ravalomanana momba ny fodin-dramatoa Lalao Ravalomanana.